tizany feo ity Sakalazany panjaka sakalazany panjaka Kuni fitiavany sy ny faripony lehibe Salitainantsika mba ho sambatra Uraisurery tompony Nisaka sy ny atsapony ndrindra Atolotra mpanompono Anapanjakana Sale kibe Jehova Naikumbu andriamanitrika Senamorona lari Senamorona lari Senamorona Senamorona Izinyu ilaina anatsika Wamisa tunturu isa Samba Masina Jehova Kamejikani uderaina Hatuluri asilisaucha Sinifuni garicha Masanda tizani feo ity Sakalazani panjaka sakalazany panjaka Kuni fitiavany sy ny faripony lehibe Salitainantsika mba ho sambatra Uraisurery tompony Nisaka sy ny atsapony ndrindra Atolotra mpanompony Anapanjakana ry havana malala rehetra amin'ny tompo andro any ny nanorenan'i Jesosy zany fandraisana fanasan'ny tompo voalohany zany andro any ano nanaovan'ny pasika jiosy farany araka ny teniny hoe manirika maniry mba iray latabatra aminareo teny mbola tsy maty andro lehibe zany andro fifaliana amin'ny jiosy rehetra zany ary zao alakamisy zao ny ombonantsika miaraka amindreo silamo fa izy moa tena testamenta vaovao taloha ihany azy fa tsisy testamenta vaovao andro any le rahantsika mifaly aminy zay rehetra manakavana silamo de efa tsy maintsy mitondra zanak'ondry daholo ho vonoina ho famelan-keloka zany ny teo aloha zany fotoana fifalian'i Jesosy zany no anaovantsika ny salamo 5:50 salamo 5:50 ary nera ny eo akaikinao ray ny tena mamiko izao fanjary tena tafaray ny fokosiny ianao salamo 5:20 ny ndininy 5:20 ny ndininy 9 ka hatramin'ny ndininy 9 sy ny ndininy 7 ihany salamo 5:20 andininy 9 sy 7 amin'ny anaran'i Jesosy hiaino zay ho lazain'i Jehovah Andriamanitra felaza fiadanana amin'ny olona izy dia amin'ny olona masina ka aoka niverina ho any amin'ny fahadalana ireo eny tokoa akakan'izay matahotra azy ny famonjeny mba hitoerany voninahiny eo amin'ny tanitsika amen.
voninahitra leo anao Andriamanitra, lay masina indrindra, lay ambony indrindra, le mahery indrindra, le tompony hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, mpanjakanay rehetra, tomponay rehetra, Andriamanitra rehetra. Miantso ny anaranao zay satria andro lehibe tena fifaliana lehibe teo amin'ny Jesosy zay niaraka taminao ny androandroany. Firavoravoana tapitrohatra nanolorany izany pasika masina zany ho an'ny olona rehetra. Anaraka an'izany zay Jesosy mangataka anao zay hoe ny aminay tsirairay avy, amindra fo aminay tsirairay avy. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Teranao ny olo-masina eny an-danitra, mame voninahitra anao, miaramila anao sy ny anjelinao rehetra, mirefi-drefotra tahaka ny varatra zany, tarakotrokotroka tahaka ny kotrokorana, mirondraona tahaka ny rano be. Mahavariana Jesosy na dia nomenao zany aza, tsy mba mahany zany zay. Rehefa ratra zay zay ka any aminao, dia mba hiara-paly aminao amin'izany fomba ikika any an-danitra zany, hanome voninahitra anao. Fa ety zay mandalo ihany, mandalo foana. Gataka anao zay androany, mba ampitoetra ao anatin'ny fonay le tena fitiavana tapitrohatra nataonao ianay zanak'olombelona. Manondrika ny lohanay zay, hanome voninahitra anao, na tsy tahaka ny fomba ny any an-danitra aza, raiso avokatra ny fonay rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehovah. Amen. Petraka sikiritra. Tsy misy soa iafatsy fotsiny rentany karenaona itasy valya maminy valya miatsy ny anaranao zay Jesosy, ataovy tonga anatin'ny fonay mihitsy zany fifalinao miaraka aminay ety an-tany. Anaranao ngatahako zany Jesosy, amen. Dia miangavy anao mba hamaky ny bokin'ny Exodosy toko 12. Exodosy toko 12. Ao daholy no ahitanao izany pasika Jesosy zany. Ao ny 17. Exodosy toko 12 ny 17. Hoy izy hoe, ary analanina raha ka tetiny amin'ny tolam-baravarana roa ny amin'ny tolam-baravarany trano izay hinanany azy, dia hoaniny amin'izany andro zany ny hena voatsatsika tamin'ny afo no hinanana azy, mba amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anana mangidy, ary hanina manta na voatsatsika no amin'izany andro zany. Dia fa atsatsio amin'ny afo no hoanina ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny, ary asianareo sisa ho tramaraina
fa raha tany misy sisa tsy lany ka tramaraina de hodoranareo a amin'ny hafa. Lavabe de lavabe de lavabe a zao a amtinana azy. Jesosy moa mpianatra Jesosy de niteny hoe mpampianatro aiza ozy ny tianao a anovantsika ny Paska iarahana aminao. De eo mahagaga hitanareo ozy reo vohitra akaikirareo reo eny tompo mandehanao tazany Jesosy sady zareo fahitany lavitra be. Rehefa tonga nareo ozy a ahita lehilahy mitondra sindry arao izy. Tsy fomba ny Jesosy zany lehilahy matsaky zany ade mahagaga mihitsy amindray tia mitoraka de navadika mihitsy ny tantara. Ahita lehilahy mitondra siny ianareo izy arahana nandeha mbola tsisy lenenina, nandeha mbola tsisy lenenina, tonga ao tanàna mihitsy izy iny lehilahy fa nisy mitondra sindry de naraha mpianatra. Hono a tompoko ny mpampianatra miteny fa atao aminao misy trano malalaka iarahan'i Jesosy amin'ny mpianany. Inana ny Paska eno izy le ranga mahavarina le tongolona tonga de mitsotra ohatran'izany mihitsy ny tiany hoe eny meko an' Jesosy zany mahavarina tompoko a mieritreritra an'izany. Nentiny amin'ny efitrano anankiray Jesosy ao ambony rihana ho ny tantara. Tena ombo izy 12 mbany Jesosy eo ambony latabatra. Jesosy eo ampovoany de manodidina ny mpianany. Nahavarina zany tazany Jesosy na de lavitra be amin'ny fiainanao aza efa fantatry Jesosy hoe ty olona ty ne manana trano, ty olona ty ane manaiky akarano lehilahy ao aminy na de tsy fomba ary. Mahagaga ny fahamantaran'i Jesosy an'izany zay ny mahandriamanitra azy de ametrahana antsika rehetrarehetra hoe andeha kotsika mba hitoraka amin'izany Andriamanitra mahay zavatra rehetra zany. Rehefa vita izay de nalaina amin'izay zanak'ondry. Zay ny fomba Jiosy vonoina de atao hita mihitsy ny rano le zanak'ondry mijininika. Maty le zanak'ondry de atsatsika. Zany atsatsika zany a dorana amin'ny afo grillade zany de may daholo ny volony, may daholo ny volony, may daholo de eo ahodikodina farany a masaka. Ondry anankiray ho amin'ny olona 12 lahy mba eritreretinao ny abetsahany zany eny zany de nasiana atao koa mofo tsy misy masirasira, tsisy lalivay, tsy misy lalivay, fady zany amin'ny Jiosy. Mafy zany makany anao mofo biscuit fotsiny na mofo tsy asiana levure ne zany lalivay zany aza asiana levure fa mipitika ambany nifinao mihitsy mihinana an'izany. De napetraka eo ny anana mangidy, napetraka eo a ny vera anankiray misy rano masirasira. De nanontany zanako misesy, hono ho a dada
inona daholo ny anton'ireo. Zosy dada, ilay zanak'ondry no vonoina, mpianaka avy rehetrarehetra dia mametraka ny tanana ohatr'izao aevaeva eo ambon'ilay ondry maty. Zay ozy no milaza fa mitondra ny fahotantsika rehetra io zanak'ondry io. Afaka manomboka zay ozy ny fahotantsika rehetra. Zany ny pasika Josy. Ary mandraky teny androany isa-tokantrano tsy maintsy manao an'izany zareo silamo. Ary zay tsy lany dia omeny ny fianakaviana maimaimpona. Zay ny dikan'ilay ondry izy vonoina. Ary inona ny antony ana mangidy? Hoy zanako misesy, ny mangidy indray anaka ozy atserovana ny mangidy nazo antsika tany Egypta. Ina moa zany mangidy zany? Manosy fotaka, mbola zaza kely ianao manosy fotaka, lehibe foana ianao tokony mianatra, tsy misy mahazo mianatra fa manosy fotaka foana ny raharanao. Manambady ianao, tsy misy fotoana hoe ndao anao mariazy tsisy an'izany. Nalaina raha zazavavy dia miaraka amin'ny raha zazavavy manosy fotaka. Nandritra ny 100 taona tompoko, 100 taona. Raha 100 taona vao maty zafikilinao. Manosy fotaka foana, manosy fotaka, manao briky. Maty indray 100 taona ny zafikilinao reo zafiafinao indray. Manosy briky. Vao manambady, miteraka, tsy mianatra ny ankizy, manao briky foana. Tapy zay telonjato taona, miteraka io zafiafy io manjary inona ny anarany? Zafindohalika. Voateraka dia efa manosy fotaka, mandra-pahafatiny 100 taona ny totalany izay. Mangidy zany tsy mahazo mianatra, tsy mahazo miasa, tsy mahazo manao zavatra hafa, tsy malala fa tsy manisy fotaka ihany, satria nandeha vozina karavasina. Zay maty amin'izany tonga dia tsy makany amin'ny dokotera, torahana famaky, broka ny tsinainy dia maty. Taritaritin'ny olona dia aleviny eo akaikely eo ny fatiny. Tsy mahazo mitomany, tsy mahazo mandevona. Olona ray ihany no mandevona azy dia zay. Mangidy zany anaka. Zany ny anaran'ny tianana mangidy ity. Tany andafy dia tena nitady an'io mihitsy ny tena misy anana mangidy mihitsy, tena mangidy ane zany. Fa ny olona voan'ny diabeta tena mety aminy mihitsy ny ana mangidy. Indro dada, ary inona indray le mofo mafy be mampipitika nify, io indray anaka mafy nazo antsika, sady karavasina, marary tsy tsaboana, maty tsy azo alevina. Mafy ny nazo antsika. Ary ona dada hoy zanako misesy, inona indray ty vera misy ranontsira ity? Io indray anaka ozy misesy, le ranomasontsika tsirairay avy tatazana tamin'ny vera, dia io ny ranomasontsika tsirairay avy masirasira,
tomany anitsika tamin'izany, ny antso an'Andriamanitra anitsika tamin'izany, fa tsy namaly mihitsy Andriamanitra. Mafy zany anaka, tsy mbola nankatehirantsika. Sotra Jesosy. Zay zany. Vita daholo zany rehetrarehetra zany, de ninana, tena ninana. Tamin'ny 5 zay amin'ny 4, amin'ny 7, adiny 2 mihinan-kanina foana. Voalohany mafy be, faharoa mangidy, fahatelo sady mitomany. Arono dada, ary ny teny tena, misy tena ataony amin'ny tanany iny. Ino milaza anaka ozy fa misakafo aingana tsika, aingana. Zany atao hoe Paska, mandalo aingana ny anjely, dia nisy rà ny atokana am-baravarana. Dia zay nisy rà nitokona am-baravarana, dia lozan'ny anjely fotsiny, nandalovan'ny anjely fotsiny, fandalovana. Zany ozy ny dikan'ny tena ninana